ajantsika eo zay pejy ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fetiny pasika izay fa ndeha kosa tsika hiditra amin'ny tontolon'ny politika manomboka eto nivoaka tamin'ny fahanginany rehefa tsy tazana tao amin'ny sehatry ny politika nandritra ny 3 taona ny folohan'ny kongresy ny tetezamita teo aloha Rarinaivo Andrianatoandro naneho hevitra mikasika indrindra ny fivoaran'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao moa ny tena ny omaly. Misafotofoto ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao hoy Andriamatoa Rarinaivo Andrianatoandro. Tsy araky ny atrandraina ny zava-misy hoy izy. Anisan'ny tondra tsindrom-peo manokana ny momba ny fampihavana pirenena. Ho azy dia tsy azo antoka ny ahomby azy amin'ny fampihavana pirenena. Tontolo mihitsy resaka fampihavana pirenena izay nitondrany zarozatra amin'izao fotoana izao na amin'ny lafiny legal na satria efa misy ny FFM natsangana ary dia izay no ekeny. Teo koa nefa ny amin'ny noho izany zany ny FFKM tsy sanatria koa hoe tsy matoky an'ireo mitondra fihavahana fa ireo moa zany ny raisana raha nano azy amin'ny ainga amin'ny lalàna inona moa nangalalana io nazaratsy zany tsy maninona akory izay manao amin'ny fampihavahana dia deraina ary isoran'Andriamanitra fa anatsara zavatra ataony zany raha izany nefa dia tsy hitako fa tsy mety ihany ny fomba tondrany FFKM azy satria ny tokony hidina any amin'ny fokotany mihitsy ny olona tsy ariavy mihitsy nge ny tokony hijery amin'izany resaka réconciliation zany ary ny hevitra avany ny resina fa tsy resaka avany amin'ny faritra koa izay tsy fantatra na hoe hoana fomba nanendrenandreo olona reo dia ino natao compilation tambotambatra aty ambony aty io ny hevitra raha amin'ny farany avelany moa zany raha dia hitantsika eo ny fandeha fa amiko le votoantin'le réconciliation nationale mihitsy mila hovavahana aloha raha réconciliation nationale manko dia natikatsika tamin'ny teny frantsay zany dia ny hoe fampihavana pirenena ohatra ny fampihavahana amin'ny rakotsy rabe tsy miava ny Ratsiraka sy Ravalomanana ohatra na président Ravalomanana sy président Antry na dia Zafiabera sy izay tsy mampiava anazy ihany ka ampihavana ireo olona ireo hiavana izy na tsy havana tsy zany koa ny problème ary zavatra lafiny indray ao anatin'ny réconciliation zany fa natao hoe réconciliation tokony vahana mihitsy zany ny atao hoe ina moa natao réconciliation ary efa vavahana zany dia izay natonga amin'teny hoe avaty amin'ny fototra ambany mihitsy any amin'ny fokotany mihitsy no anaovanazy ngamba aloha tsy amorony ny fokotany rehetra Madagasikara tsy etsy zany fa tsy maintsy jerevana ny heverana hoe andraisana ny hevitra ny olona rehetra aka ohatra zao natao réconciliation hoe tsy hoe fampihavana andrakotsy rabe fa ohatra zao akitsika zao hoe réconciliation avec l'histoire neto mitantaratsika teto Madagasikara misy BDB mihitsy ny heverina fa mampifanditra raha nanakalaza ny 29 mars teo dia BDB agavana hoe tsy atora zany misy BDB nizatra mampifanditra antsika ary mampisaraka antsika hatramin'izao fotoana zany raha zay manko ny Frantsa zao tany Frantsa nge tamin'ny andro ny président Chirac izy iny dia nialatsiny ny fanjakana satria nisy tsy mety tamin'ilay hoe fanondramana tsy kombakomba nataon'ny fanjakana Frantsay tamin'ny fotoanany amin'ny fanondrana ny jiosy tany Allemagne ary tao amin'ilay toerana atao hoe Vélodrome d'hiver tao Paris zany hoe Veldiva hoy izy dia nisy amin'izao fotoana zao fa tetiarina 500 taona aty 50 mahery taona tiatinina vao matsapa ny fotoanany tsy mety koa reny dia hanao réconciliation avec l'histoire dia nisy mihitsy tamin'izany fotoana zany ny fialatsiny natao gouvernementa frantsay amin'ireo jiosy zay verina fa hoe voanitsiny azo ela no natao vonomoka tamin'izany fotoana zany zany zao nisy anankiray ao anaty réconciliation dia BDP zatra anatin'ny réconciliation fa tsy hoe ka zay heverintsika zany hoe zavatra hoe tsy mety na hoe sakana fampandrosoana na sakana eo amin'ny fiarahamonina dia tokony alana sarony le zavatra eny alana sarony reny ary dia amin'izay fotoana izay dia vita eo natao hoe réconciliation nationale. Anisan'ny mpanorona ny antoko tim Andriamatoa Rarinaivo Andrianatoandro hiara-dia amin'ny filomboninaitry ny tim Andriamatoa Marc Ravalomanana ve ny tenany amin'ny fifidianana be ny tanàna. Siditra lavitra amin'ny resaka tim marina fa hoe anisan'ny mpamorona
tim président voalohany teo tim za tsy hiditra amin'ny resaka juridika miaraka amin'ny zavatra io satria tadidinareo tsara tamin'ny fotoanana tamin'ny raika amby folo sy arivo folo sy arivo dia gidragidra be tany amin'ny ministère de l'intérieur sy tady adiavindrareo ampiakarina tsarana misy miary hoe andranona ny tim tsy zany tim rarina ivy zany na tim ravanomana zany tsy hiditra amin'izany ahako tsy zany koro ny mafaka amin'ny fijalian'ny olona ny fahantrany olona Madagasikara tsy misontra fitombony fidika lehilaty ny fiainana amin'izao fotoana izao ny manam-pahefana iverina hiaro ny vahoaka indray no zany hoe sanatriny no any tsy zany ko nampio hoe tsy ny hoe tim manana tsy anahy tsy zany ampalamina ny rara na hoe ahafahana résoudre un problème azy hita amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ary rehefa heveriny mivoasy ravaromana fa anazy ny tim dia velo anazy ny tim tsy problème zany na aty fiady amin'io zavatra io tsy any mihitsy ny olana ka amin'izao fotoana izao moa dia tonga ny filoha mpanorona filoha bolinahitra ny tim président Ravalomanana zany dia za dia amin'izao fotoana izao dia miaraka amin'izay heveriko fa tena anarina tokoa ty feny ty fa tsy hiditra amin'ny hevitra hoe ampopo diso toerana akory ka amin'izao fotoana izao dia mbola mijery fotsiny aloha mbola mijery ah koa fa dia hitantsika io ny fipetraka n-drara aoriana kely fa mbola be dia be ny savorovory politika ka aloha tsy miditra ao aloha Heverin'Andriamatoa Rarinaivo Andrinatoandro araka izany fa zava-dehibe tokony hifotorana amin'ny fanatanterahana amin'ny fampihavana-pirenena kanefa ahomby azan'izany dia misy ny lesoka tokony ahitsy ary tokony hiainga amin'ny fokontany ny fampihavana-pirenena.